mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe tsika amin'ity anio ity fifaliana ho anay hatrany koa mizara ny ten'Andriamanitra ho antsika isan-tokantrano. Alohan'ny dirantsika ny amin'izany lesona izany dia hivavaka isika. Rainay tsara indrisin-danitra atolotra ianao ny idera, laza, ny ady sy ny voninahitra satria mendrika an'izany tokoa ianao ilay tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka, ianao ilay nahary anay sy manavitra anay ihany koa ny amin'ny ratsy rehetra. Mitodika anatrehanao izahay ary mangataka ny amelanao ny elokay sy ny fahadisoanay rehetra. Andray ny teninao izay ankehitriny dia mangataka aminao hitemanoloana anay ary koa mba hamboly zava-tsoa anatinay tsirairay avy. Anaran'i Jesosy, amen. Teny lesonantsika androany dia mitondra lohateny hoe ireo mbodia. Maky isika ny Salamo toko 2:7-20 ka hatramin'ny 2:30. Manao toy izao aminaran'i Jesosy. Fa tsy nafeniko anareo fa notoreko taminareo avokoa ny saina rehetra natolotr'Andriamanitra. Tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay nanaovan'ny fanahy masina anareo mpitanjana. Hiandrasanareo ny fiangonan'Andriamanitra izay novidiny tamin'ny rany. Fantatro fa rehefa lasa aho dia isy ambody masika hiditra ao aminareo izay tsy hiantra ny ondry. Ary avy aminareo ny mpisahan'ny olona sasany, nitoriteny tsy marina, hitaona ny mpianatra hanaraka azy. Ho miaimbena ary tsaro fa 3 taona mipaka aho tsy nitsahatra nananatra anareo rehetra, andro aman'alina tamin'ny ranomaso. Ary ankehitriny izao nanolotra anareo amin'Andriamanitra sy ho amin'ny tenin'ny fahasoavana izay mahay mampandroso sy manome lova anareo eo amin'izay rehetra no hamasinina. Amen. Ny hanomana ny fiangonana amin'izay zavatra ho avy ny tanjon'ny torohevitry Paoly. Maneho fanahiana roa lehibe izy eo amin'ireo andinin'ireo. Ny fanahiana voalohany dia hoy izy hoe hisy ambody masika hiditra ao aminareo izay tsy hiantra ny ondry. Izany hoe hiatrika fanendrehana mahamay ny mpino saingy avy ao anatin'ny fiangonana ihany. Tamin'ny taonjato voalohany sy faharoa no nahatanteran'izany faminaniana izany. Nampijaliana, nampidirana ponja ary nodorana teo amin'ny antota-kitay ireo kristianina izay nandà tsy hankoka amin'ny amperora amin'ny fandohaleony anatrehan'ireo andriamanitry ny Roma. Naneho ny fanahiany faharoa ny apôstôly raha nilaza hoe ary avy aminareo ny mpisahan'ny olona sasany mitoriteny tsy marina hitaona ny mpianatra hanaraka azy. Hiditra amin'ny fiangonana tokoa ny fampianaran'ny diso, hosoloana fotom-pampianarana diso ireo fahamarinan'Andriamanitra. Anjaka ny fanaon'ny mpanompo sampy tamin'ny taonjato 4 sy 5 dia tafatsofoka mangina tao amin'ny fiangonana kristianina ny maromaro tsiraisana ka ho fampandrosoana ny asa no mety ho nanamarinana an'izany. Saingy ny voka-dratsy nateraka izany dia ny fandaozana ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Manan-danja tokoa ilay fanazavan'i Paoly manao hoe fa miasa sahady ny zava-miafina dia ny tsy fankatoavan-dalàna. Na tamin'ny andron'ny Paoly aza dia nisy ny fiatahana tsikelikely tamin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra
mikasika ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra. Azo vahany zany mandritra an'ireo taonjato farany. Natsofoka tao amin'ny fanompoam-pivavahana kristianina ny sampy izay mifanohitra amin'ny didy faharoa. Taonan'arivony maro no efa nametrahany fivavahana jentilisa rehetra ny sampy ho eo amin'ny laharana voalohany. Mba hahatonga ny fivavahana kristianina ho azon'ireo mpanompo sampy tafiditra tao amin'ny fiangonana kristianina izay nekena, dia novananarana hoe olo-masina ireo Andriamanitra ny mpanompo sampy. Nekena tsikelikely ho andro fivavahana kristianina ny alahady izay andro nivavahana tamin'ny Andriamanitra ny masoandro, ny fanomezam-boninahitra ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Azo vahana io andro sandroka io izay tsy hamarin'ny soratra masina na dia ankehitriny aza, ary azo vahana ihany koa ireo karazana maromaro tsiraisana sy fahamarinana, fahadisoana izay somary miendrika fahamarinana kanefa entina hamiliana ny finoan'ny maro sy ny fisainan'ny rehetra ihany koa. Noho izany lesona antsika an'io dia mampitanjona antsika tokoa mikasika an'ireo ambody izay miaodiaody ankehitriny eny amin'ny toerana rehetra misy eny, fa na dia eo anivon'ny fiangonantsika aza, ny tandremantsika fantatra ny amin'ny tenin'Andriamanitra, ny joroantsika mandrakariva ny amin'ny fahamarinana izay nomena antsika, ary ny fahasahiana ihany koa tsy manaiky sy manitsy an'ireny fampianaran-diso ireny. Irina izany teny izany hitondra hery sy hitondra fampianarana ho anao. Amen. Vavakisika. Irainay tsara indrisan-danitro, mbola misaotra anao izay ny amin'ny teninao izay nomenao anay io. Afangataka aminao izahay mba ho ampiasainao manokana ny tsirairay avy eto ka anakana izay mety ho amboadia miasa anivon'ireny fiangonana ireny. Aokana izahay ho taritafika avy aminao tokoa, ka ny avy aminao irery ihany no torinay, ka amboly fitiavana sy fanetretena ihany koa eo anivon'ny saha rehetra izay iandraketanao anay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.